Kingam-panahy nampitondrano lohateny hoe fahantrana. Anisan'ny loza tena mampahazaka maniraka raha ny fahantrana. Mampiova saina tokoa ka misy ny manao foana ary dia tena tsy voatana. Ao anatin'ny fahantrana no ahitana ny tsy fisiana. Koa rehefa tsy misy izay anie dia tena hita mibaribary fa tsy hoe akory fanahiniana. Tena efa lasa lalina ny fahantrana raha tafiditra amin'ny hoe tsy fisakafoanana ka tena mila ho volosina. Fa raha ny tsina io dia tsy mba vatsy ary ny kibo tsy mba lamosina. Amin'ny ankapobeny dia tsy misy mahazaka ny hoe fahasairanana. Nefa kosa misy ihany ireo tsara loha izay mpanao asa soa, tsara sitrapo ary koa be famindram-po, ary ireo ny manao mahantra be fiantrana. Noho ny tsy fitovian'ny fari-piainan'ny tsirairay angamba no mahatonga ny hoe ny omby mahia tsy lelafy ny namany. Fa ny tena mampalahelo kosa dia misy ny iray mpianakaviana izay efa taraiky eo amin'ny fiainany ka manaraka mihitsy hatramin'ny vady aman-janany. Mampalahelo tokoa fa ny maha diabe. Mampalahelo tokoa fa ny mahantra diabe. Ka izay ilay hoe ginkina, fahity, sahirana, veta, borona. Ka lasa miafarana amin'ilay teny hoe toujours dans la pauvreté. Mpanoratra izaho, Patrick. Kingam-panahy nampitondrano lohateny hoe fahasalamana. Tsy misy olona tsy te ho rahasalama fa tsy havelany aretina. Kanefa ao anatin'ny varitana salama no ahitana ny saina matsilo sy tomady izay tena tsy misy pentina. Ny fahasalamana dia anisany harena sarobidy ary dia tena tsara tokoa ny salama ka dia tena lafo vidy. Mahazahoa fahasalamana foana ny rehetra, fa tsy fidiny ho an'ny tsy salama akory ny mitoretra. Feno hery sy tanjaka amin'ny ara-pahasalamana ka mba rehefa tsara ny tena dia mba hazasiana fibanahana. Mahafinaritra tokoa rehefa salama izay ny vatana ary dia miampita hatramin'ny saina ka dia mahatsiaro maivana sy tomavana. Fahasalamana ara-batana, ara-panahy ary koa ara-tsaina. Fa raha mbola resaka an'izany dia io no anisan'ny tena mbola voalohan-karena. Fahasalamana. Mpanoratra izaho, Patrick. Kingam-panahy nampitondrano lohateny hoe fahatarana
ampitolagaga. Ity mba misy zavatra kely izay ho tantaraiko anareo, izay tantarain'ny kingam-panahiko eto aminareo. Izy ity tsy dia hoe resaka inona na inona, na koa hoe kabarina saolinina, na koa resaka olomamo, na hoe resabe, fa mba resaka olon-dehibe. Ka izao amin'izay ilay izy. Izy ity koa akory tsy hoe resaka ankizy, fa tena zava-nisy ary tena izy. Ka dia izao ary no izy. Hozy ny ray aman-dreninay manao hoe raha afaka se dia vidiako stylo importé ary dia alefako any Japonais. Tena faly be mihitsy zao angery mama. Kanefa ny fanadinanay dia nanomboka tamin'ny 10 janvier. Nefa zaho dia tsy nalala mihitsy raha tsy tamin'ny 14 janvier. Ka tonga dia lasa zahay nandeha tamin'ny sekolinay, dia avy eo tonga dia nantany an-Ramose. Fa nga efa vita ny participation français sy anglais Ramose. Ka dia namaly izy ka nanao hoe fa taizaka ianareo tamin'ny 10 janvier. Mbola nilaozana nanao jeu de guerre sa jeu d'ampaly be? Tsy izany re izy io Ramose, fa izao ny tena marina. Izahay tamin'ny andro iny dia mbola nanao PME sy dola be. Ary harivan'iny izahay dia tonga dia nahazo vola be, dia avy eo tonga dia mividy zavatra tany a bazary be. Satria mbola tsy ampy an'iny fitaovanay Ramose. Ka dia reto avy ny zavatra nividiko: cahier hanaovana matematika sy éducation civique, ary compas hampiasana amin'ny géométrie, dia amin'izay mba hahazo 60 lery, ary sy ny sisa izay mbola tsy voatanisa. Koa dia mandram-piaonanao kely izay Ramose, fa ho ataonay tsara ny participation français sy anglais izay tsy nataonay tamin'ny 10 janvier. Mpanoratra izaho Patrick. Kingam-panahy nampitondra ny lohateny hoe fahatsiarovana. Misy fahatsiarovana foana eo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy. Lasa tsiaro tanteraka satria dia misy ny tsaroana ny lasa ankehitriny ary ny mbola ho avy. Lazaina koa fa fahatsiarovana no itenenana ny fiainana efa vita kanefa misy tsy tadidy. Fa mandainga kosa izay fa hoe manadino raha toa ka nandalovana fahasoavana, ary indrindra fa ireo mangidy. Isaka ny mihetsika dia miforona eo foana ny fahatsiarovana ary mbola vao. Na hoaiza ny aleha dia mivadika tsaro daholo izany ary dia tena mandehandeha ka tsy mba hiala aminao. Rehefa mahatsiaro ny fiainana ny olona anankiray dia tena mahatsiaro tokoa anie izay, ary dia tena mety hamoaka hatramin'ny aingam-panahy. Ny aingam-panahy moa dia tsy ho voafetra, ka mety ho tafavoaka ny manontolo ary dia tena etsetra. Kanefa misy ny voamarika fa raha ny aingam-panahy toy ny tononkalo, aingam-panahy sorabolana, ventsim-panahy sy ny rima rehetra, ary koa ny entim-panahy sy ny sisa dia mety ho araradrarana. Fa raha ny kingam-panahy indray ohatran'izao ataoko izao dia malahelo no sady faly, ary ny fome ihany koa no milaza fa dia tena
tsy ho arakany. Ka ny voalaza rehetra dia ahitana fahatsiarovana daholo koa engany io mba fahatsiarovana amin'ny tsara no hibahan-toerana ary tsy mba eto fotsiny fa dia amin'ny eran'izao tontolo. Mpanoratra izaho Patrik. Kingam-panahy na mpitondrano lohateny hoe famakiana boky. Maro ireo fialam-boly ka misy ahazahoana toky. Mamakia foana ny baiboly fa io no anisan'ny tsara indrindra raha mbola resaka boky. Fialam-boly ara-boky no voalaza eto, fa tsy izay rehetra nefa akory no jerena fa mba eritrereto. Koa raha resaka boky ity dia misy ny vakiana fotsiny ary misy ny arantsary ara-bakiteny ka miharihary. Miampita fahalalana amin'ny fivoarana ara-tsaina izy io. Ka raha misy ny tsy azo dia manantona ny bibliotekaire ka anontanio. Miezah mamaky azy matetika raha misy ny okazion kely, fa izy akory tsy ho atao famakiana boky ny jiolam-boto velively. Tsy hoe rehefa mivelatra akory ny boky dia vakiana. Koa mba raiso amin'ny fiatomboany ka dia amin'izay vao maika tena holiana. Mivoatra tanteraka ny saina amin'ny alalan'ny famakiana azy, ary fahalalana maro ny azo ka ahitana evolution mihitsy rehefa manoratra frazy. Rehefa boky ny anarana dia efa izy tokoa anie izay. Nefa rehefa zany no izy aoka izay tsy manimba ihany no amafisina, na teny malagasy io na anglisy na frantsay na koa ohatrahoatr'izay. Ary rehefa tena hamaky boky dia tena tsara amin'ilay fotoana tsy dia tena noana nefa koa tsy dia tena voko loatra. Ka na aiza no misy ny tsirairay, indrindra fa eo anivon'ny fiarahamonina, aoka raiketina trano ny famakiana ny boky. Kanefa kosa na dia izay aza mba atao tafahoatra loatra fa ataovy amin'ilay antonina. Mpanoratra izaho Patrik. Kingam-panahy na mpitondrano lohateny hoe faniriana. Iriana ho azo daholo izay tiana, ary satry foana ny eo am-pelantanana mba ho ampiana. Ny zavatra iriana dia tsy mba mety ho lany, ka tsy mba mety ho afa-po izany raha eto an-tany. Amin'izao tontolo izao dia tena misy ny tsara sy mbola vao, fa ny tena tsara ho fantatra dia aza maniry ny an'olona, na dia hoe tsy misy aza ny tonga lafatra, fa dia tena mahamenatra eo anivon'ny fiarahamonina. Aleo kokoa nefa ny irian'olona toy izay maniry ny an'olona. Nefa misy koa ny fitsiriritana azo avy amin'ny fifaninanana ka amin'ny
raha mampivoatra sy mety hifaninanana ary azo tsapaitanana. Ny faniriana dia misy mampiezaka amin'ny ara-pivoarana, ka dia entina amin'ny fahatsarana ilay izy ary mila atao fanoharana. Fitsiriritana no faniriana eo amin'ny zava-misy, fa arak'izany no anaovana ny soa amin'izay voalaza sy araka ny tokony ho izy. Faniriana. Nosoratany izaho Patrik. Kingam-panahy nampitondrano loha teny hoe fanjakana maizina. Mba mamaky amin'izay ny baiboly, fa aza manao fiainana devoly intsony, tsy hoe izay tianareo akory no atao raha mbola eto amin'ity izao tontolo izao. Ny laingalainga, ny fikatramoana sy ny fanavetavetana sy ny sisa, ajanony any io fa tsy hahatonga anao any am-paradisa. Ka mbola ho lazaiko aminao ihany, satria matsy misy tadiseo ho be vinany. Satria ianareo reny matsy dia tena milaza ny tenany avy ho tompon-daka. Ka tompon-dakan'iza moa raha tsy tompon-dakany fikatramoa. Tena zavatra manara-baraka nefa tsy rarahiny, satria izy dia efa pata. Ary tena zavatra ny harihary nefa izy dia tsy matahotra ny zanahary. Ka dia avy eo somary mikakakaka mafy ihany, nefa tsy fantany fa izy no tena mety ho voamafy amin'izany. Ary ampolison'izany dia tena ho ratsy fiafarana. Ka dia ohatra ny zava-bitan'ilay atao hoe mena rana. Ka avelao raha mbola mazoto mikakakaka mafy ihany, fa dia tena sarotra tokoa ny miditra amin'izany fanjakan'ny lanitra izany. Nosoratany izaho Patrik. Kingam-panahy nampitondrano loha teny hoe fisandohana. Na aiza ny alea dia ahitana fisandohana, na any amin'ny mangingina na eny an-dalambe, ary dia efa maro no milohana. Milohana tanteraka satria dia tena mpisandoka. Anisan'izany ireo mpanao piraty sy ireo mpanao foska, ka voatery asahina mandrangotra. Ampandrangotana tanteraka eny amin'ny fitsarana sy ireo izay tompona ndraikitra amin'izany, toy ny ireo polisy sy ireo zandary sy izay mahay lalàna. Fa raha ny fisandoana aloha dia mbola misy foana ary koa tena tampoka. Hatramin'ny resaka Andriamanitra aza dia efa ahitantsika maro toy ny ireo mpamina ny sandoka. Misy koa ny karazana fisandoana mety azahoana fahazahoan-dalana, toy ny ireo kopikole, fa ny mampiavaka azy kosa angamba dia ny anarana. Ny ankoatr'izay dia efa mifandrify daholo. Fa raha ny fisandoana dia tena misy manontolo.
fa rehefa izany ny zava-iainana dia aleo ny antena no isandohana toy izay antena no misandoka. Fa mba ilaina ihany koa nefa ny manakambo fa tsy dia hoe nefa hambo-po diso toerana fisandohana. Nosoratany izaho Patrick. Kingam-panahy nampitondrano lo teny hoe fitia mafy orina. Malemy aminao aho satria tiako loatra ianao ka ataoko mandrakizay ho doria. Fa raha ny fitiavako dia hafa noho ny rehetra. Eny, fa na misy tsy mety aza ny atao dia voatery tsy maintsy asiako resaka lefitra. Manana fandeferina tokoa satria dia tena tia. Ary ianao ny lahatra sy safidy na lehibe io na koa masia. Rehefa izay ilay izy dia izay. Fa raha ny fitiavantsika dia raiketina ho mandraka izay. Mety ho hisy tokoa ireo mpikafy na koa ireo mpisabotazy. Aza mba taitra ny amin'izany akery chérie, fa efa vita manodidina antsika ny blocage. Rindrina tena mafy no miaro antsika mba tsy ho vakin'ireo izay tena miseho ho azy ho vraicon. Eny, fa na dia vato izay tena mafy aza dia mbola tsy miteniny amin'izany, ohatra toy n'ireo beton. Fitia tena mafy orina kia ny antsika rory chérie. Koa dia miasambatra foana ny ao anatiny ary vao maika ho tsapandry. Afa-po tanteraka isika ao anatin'ny fitiavana. Koa ilaina foana isika mba manana ny finiavana. Amin'izay dia tsy ho foana mihitsy ilay fahombiazana. Ka izany no atao fa ilay fitia dia tena mafy orina. Ary dia tena zava-misy io fa tsy ny mpanoratra akory no mamorina. Aoka rehefa tafalatsaka ao anatiny mba mahaiza ny manorina. Mpanoratra izaho Patrick. Kingam-panahy nampitondrano lo teny hoe fitiavana masina. Lazao, lazao, raha tia ianao. Lazao, lazao, fa azo atao kilalao. Eny, lazao, lazao, izay tena ao am-ponao. Fa aza menamenatra fa izahoany tsy hanary anao satria tiako ianao. Eny hoa, tena tiako ianao ary tena tiako tokoa. Fa ilay raitsy koa no manampy antsika roa. Hajaina ny didy folo. Aoka, aza mba mangala badin'olo.
ary rehefa rainy ianao dia rainy koa mba tazony mandraka izay, ary dia mba reveo ka revena milay. Ekeko dia ekeko fa ty ahy ianao, izaho koa ane mba tena mankafy anao. Manevantsika mitafaraka ka hivavaka foana isika mba tsy hisaraka. Tompo mangataka aminao izahay roa, aminao izay tsy toa Andriamanitra an-tampony loha. Tsy ny loha samangina intsony no jerenay roa, fa ianao tsy ilay zanakao tsy toa no mpanjakanay sy potomponay avokoa. Koa mba tantany foana re izahay roa. Ka noho izany ho ahy isika roa, izay vao tena hoavaka tokoa, ka ataontsika tena soa tokoa, ary dia ataontsika toy ny lamban'akoho. Dia faty izany no hisarahana, satria tena soa ny fiarahana. Fiarahana efa voahasina, ny fitiavana dia fitiavana masina. Mamirapiratra ohatry ny ranomasina, mahafinaritra ohatry ny ranomasina, mahavariana ohatry ny ranomasina, mahasondriana ohatra ny ranomasina, mahaliana ohatra ny ranomasina, ary mahagaga satria dia tena lehibe mihoatra ny ranomasina. Ka izay no azo lazaina fa fitiavana masina. Nosoratany izaho, Patry